Amaranantsika tanteraka ny fandarana mahery amin'ity hariva ity dia fanadihadiana eo amin'ny sehitry ny Ayady satria dia nosokafana androany tolakandro tetsy amin'ny dojo asika 67 hectares niveau jet condo izay miangaly ny Ayady nataony Bruce Lee tamin'ny fotoanandrony. Tonga nanokatra izany ny grand maître Michel Rassonaio izay anisan'ny nitondra izany karazana Ayady izany teto amintsika. Besaka no zavatra azo raisina ao anatin'ity jet condo ity, misy fangaroana teknika isan-karazany, tsy mijanona fotsiny ao anatin'izany hoe teknikan'ny Bruce Lee izany fotsiny fa misy ihany koa ireo karazana hoe teknika, ao ny karaté, ao ny judo, ao ny jiu-jitsu, ao ihany koa ny taekwondo. Ny fifangaroana izay teknika izay no hita ao anatin'ity jet condo ity. Ny tetsy amin'ny dojo Haska 67 hectares nanokafana ny kluba fahadimy eto Antananarivo amin'ny jet condo itolakandro io. Ny jet condo izay Ayady nampiasain'ny Bruce Lee tamin'ny fotoanandrony no isunina no tena fototra ny angany kanefa samy ampiasaina amin'ity karazana Ayady ity avokoa ny teknikan'ny Ayady hafa toy ny karaté, taekwondo, judo, pancrase. Androany ary dia nanomboka nandray ireo mpianatra liana amin'izany Ayady zany ny tompon'andraikitra. Tamin'izany indrindra no nanazavana sy nanaovan'ny grand maître Michel Rassonaio fampisehoana ny makasika an'ity Ayady jet condo ity. Marihana fefa tamin'ny taona 470 notondrany grand maître Michel Rassonaio izany Ayady izany teto amintsika. Efa matatra 500 sy iray alina nisan'ny mpikatroka manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Fantatra fa Isifo Joanna Sienne no ho tompon'andraikitra ara-teknika ao amin'ity club vaovao sokafana ity. Taorin'iny fanokafana sy fandraisana mpianatra voalohany iny dia isy ny fiofanana hampanaoviny ity tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny jet condo ity amin'ity farany volana Jolay ity. Ary farany dia isy ny famokarana sy fanatotosahana horonan-tsary hamerenana ny tantaran'ny Bruce Lee amin'ny fiteny malagasy ho lalaovin'ireo mpikatroka jet condo eto amintsika amin'ny fiafaran'ny taona 17 C'est ça le fait pour son lettre en français. Son lettre. Les considérations en arabe en japonais. Les considérations. dia iny fanadihadiana makasika ny sehitry ny Ayady iny ihany koa no etiko manakatona ny fandarana mahery amin'ity harivariva ity isorana ianao tany atokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany na izany na tsy izany dia tsy hainy tsy hisaotra ireo namana teknisianina niarana no totosa izao fandarana zao tamin'ny tenako eo aloha i Bosco izay naka ny sary, i Romain no nandrindra ny sary sy ny feo, i Hervé kosa no napita izany sary sy feo izany tany atokantranotsika tsirairay avy tany. Isorana ianao araka izany
izany niaritra ny eno sy nanaraka izany fandarana izany inoko fanafapoanao izay vaovao no eo ami'sehatra ny fanatanjahantena natolotra tamin'ity hariva ity zay a manome fotoananao indray amin'ny herina ny tahaka izao veloma tompoko.